Bonjour à tous! Tantikandroany, impuissance sexuelle. Izany hoe, au moment ianao milely, quel que soit malemy tampoka le badoda, maty andavaka, tsy mihenjana mafy, tsy mahavita score maro, même pas 3 tours tsy vitanao dans une nuit, misy problème. Problème voalohany, soit trouble physique na psychologique. Igny amizay mitariky anao ho stressé lava. Ary anao koa fa stressé lava, dia mitariky anao ho azon'ity impuissance sexuelle ity. Faharoa, alcoolisme na tabagisme. Izany hoe consommation excessive d'alcool. Anao koa fa mahazo loatra mitoaka na amin'ny resaka fifohana, dia effet secondaire an'izay impuissance sexuelle. Lasa miharitra aminao daholo ny hoe maty andavaka, impuissance tegna hoe malemy zay io badoda io. Fahatelo, manque d'activité physique. Izany hoe anao zay tsy ampy sport. Fahefatra sady farany, problème vasculaire. Izany hoe insuffisance de circulation sanguine vers les pénis. Lasa mikorontana fivezivezeny raha ao anatitsika tratran'io vasculaire io. Igny amizay mitariky ny badoda ho faty andavaka. Ino nary ny solution? Araka ny problème nazaventsika tamin'ny voalohany igny hoe anao stressé lava mitariky impuissance sexuelle. Donc ny solution amizay rehefa tratran'ny stress ianao, mila mitady tranquillité, mila mirelax. Izany hoe mitady toerana calme anao, rehefa miverigny avagny anao mipody en état normal. Faharoa, réduire la consommation d'alcool et arrêter de fumer. Satria ny fisotroan'ny toaka sy ny fisisefana mitariky impuissance. Donc raha te ho hanana badoda mihenjana tsara ity réduire, aheno le fisotroan'ny toaka sy fisisefana diso tafahoatra. Ny fisotroan'ny toaka misy ilana azy amin'ny resaka sexe. Satria araka ny vidéo nazaventsika taloha amin'ny lelo organisé igny hoe ny fisotroan'ny toaka dia miretarder éjaculation précoce. Izany hoe rehefa misotro toaka anao lasa mirecule sperme io, zay zay ilana azy. Fa ny tiany ambara eto tsy hoe anao zay mijano tsy misotro totalement fa réduire, aheno. Fa mbo fotoana ilanao azy, zay vao anao misotro fa tsy isanandro mamolava. Fahatelo, pratiquer une activité physique régulière. Izany hoe mila manao sport. Tsy voatery miditra salle de sport, fa au moins anao manenjiky 150 minutes d'activité modérée par semaine. Tsy sarotra anaovana izay satria raha zaraintsika ity 150 minutes par semaine ity, ataontsika divisé par 7 jours, mahita atsika ao amin'ny 20 minutes par jour. Mahery kely. Izany hoe anao zany mila manao sport 20 minutes par jour. Na magnano la marche, efa izy zay. Sady mitariky amin'ny fahasalamany vatagna koa izy. Fahefatra sady farany, anao mila mihinana aliment riche en fruits sy légumes. Toy ny pomme, orange, manga, fraise sy ny sisa. Légumes toy ny carotte, concombre, courgette, pomme de terre, haricots verts sy ny sisa. Ireny amizay magnampy amin'ny circulation sanguine, izay tsy ampy mivezivezy mankany amin'ny pénis. Tsy voatery mihinana maro na magnano tegnan-kanina, fa mba au moins zany anao mihinana magnano dessert na banane anankiray fotsiny na orange. Bon, en fin de compte, ny mahatonga pénis impuissant, soit stress, soit alcoolisme na tabagisme, na koa manque d'activité physique. Regny amizay mitariky fikorontanan'ny fivezivezeny raha mankany amin'ny pénis. Raha vitanao daholo regny solution nameziko anao regny, latikanao maty andavaka na hoe malemy tsy mihenjagna mafy, anao tsy mahazo score maro, voavaha problème zay. Na tsy miditra hôpitaly anao ihany mahavita azy ary mahavita magnangogno ireo ao an-tragnonao. Merci! Thème magnaraka arahony pejy. Capitaine Lakambi, yes I!